dia tononona fiadanan'ny tompo amintsika rehetra mino fa raha tonga eto ianao androany dia faly hanompo amin'ny tompo sa tsy izany ve raha faly ianao dia andaontsika ity-tanana dia asiorakoram-pifaliana ho fiderantsika an'Andriamanitra dia andaontsika hitsangana avy hatrany mevonahitra an'Andriamanitra ankalaza azy eto amin'ity toerana ity dia tiako mba hatenenao kely namanao hoe faly ve ianao raha tonga eto hanompo an'Andriamanitra hoe raha falytsika dia faly koa Jesosy sa tsy izany ve faly koa izy anatanteraka ny teny fikasany eo amin'ny fiainanao sy eo amin'ny ankonanao eo amin'ny mombanao sa tsy izany ve satria Andriamanitra dia marina amin'ny teniny ka raha hanompo azy ianao eto amin'ity toerana ity dia meo anazy ny tsara indrindra avy aminao sa tsy izany ve ny atilala ny fahatsarana rehetra Jesosy androany raha hidera azy ianao tena ampanao mihitsy hoe tena mbo voaray an'Andriamanitra izany fiderako izany sa tsy izany ve fa amin'ny fotoana voaray an'Andriamanitra ny fiderana izay asandatra ao hiditra tsehatra izy satria anatongilana ny sofiny mihitsy izy eny fiderana izay ataonao dia tsy hatafatombony izy fa izay tadavinao dia ho tonga satria eo ambony ira fiderana Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny fiderana Andriamanitra sa tsy izany ve asio-tia-tanana raha tena marina izany dia mbola asiorakoram-pifaliana ihany fa mila antsika voninahitra an'i Jesosy satria moa ny fotoana dia an'Andriamanitra dia andaontsika metraka izao fotoana izao am-bavaka mba izy mihitsy ny asa sy hitratsehatra eto amin'ity toerana ity vavakantsika tompoko raha eo misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy izahay satria noho ny fahasoavanao tompo dia tonga eto izahay hanompo anao hitady anao ame voninahitra anao Andriamanitra anetry ny nofinay izay Andriamanitra fa ame voninahitra anao Andriamanitra amelanao malalaka hiasa eto amin'ity toerana ity ninina tompo atolotra eto dia raiso izany mba ho voninahitra ao ninina endrim-panompona Andriamanitra izay atolotra eto dia mba raiso ho voninahitra ny anaranao masina misaotra anao izay satria navaozina ho anay indray ny famindraponao navaozina ho anay indray ny fitiavanao Andriamanitra dia velonay izay ka tsapa amin'izeny afaka manompo anao eto amin'ity toerana ity dia misaotra anao izay satria tsara ianao raha izay Andriamanitra dia tsinotsinona fa noho ny famindraponao dia mbola indreto izahay miankoka tsy tonga izay Andriamanitra hitondra ny maizy anay fa tonga izay ame voninahitra ilaza ny maizy anao ilaza ny fahalebiazanao ilaza ny fahatsaranao raha mety ianao Andriamanitra dia mesama hery eto amin'ity toerana ity manatre izao fotoana izao Andriamanitra aza vela isina iray aza tsatsapa ny fanatreanao mety hitondra ny olana sy ny ady ary zavatra manahirana azy izay ny olona rehetra Andriamanitra androany dia mino an Jesosy eo fa sy tahaky ny idiranay ny voanay ary ny anatokantrano Andriamanitra dia tsy ho diso anjara fa ianao ny asa ao amin'ny tokantranonao ianao ny trantsehitra amin'ny tokantranonao ianao ny mahita ny zavatra rehetra amin'ny tokantranonao mino Andriamanitra fa tsy alamaina misaotra tompo fa eto ny fanatreanao ahofahofay an'Andriamanitra ny tananao dia manambara teny fahasoavana ome voninahitra Andriamanitra amin'ny alalan'iny tananao izay misandatra iny meo an'Andriamanitra ny dera meo an'Andriamanitra ny voninahitra meo an'Andriamanitra ny saotra satria mendrika anazy izany misaotra anao halleluia andaontsika ity-tanana mafy ho an'i Jesosy halleluia hideran'Andriamanitra tsika ho rava daholo ny zavatra sarotra rehetra raha tena hideran'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra ianao raha tena hanompo anazy amin'ny entaenta ianao ho rava daholo ny zavatra sarotra rehetra hideran'Andriamanitra hiditra ny vavahady ny fisaorana avy hatranintsika amin'ny voninahitra an'Andriamanitra eo ary tompoko ndao ary
misaotra an'zeo Jehovah lalandava Neo babako mandraka hariva fiderana ze Uderaiky satria lehibe ny fitiavan'i Jehovah Fa fitiavana mandraky saina mitoetra eo aminy miara-mankalaza Karazan'i Jehovah Isika rehetra iara-iteran'i Jehovah Izany reno sitrany Satria lehibe ny hasoavany teto amin'ny tany miara-mankalaza Karazan'i Jehovah Isika rehetra iara-iteran'i Jehovah Izany reno sitrany Satria lehibe ny hasoavany teto amin'ny tany eo ary samy miteran'i Jesosy eo ihany sika andatsika irakoraka hoan'i Jesosy le tompony fahalebiazana le mendrika ny voninahitra halleloia hoy aminao hoe tsy alamaino anao androany satria ideran'i Jehovah amin'ny fonao rehetra ianao ideran'i Jesosy amin'ny fonao rehetra ianao raha idera azy ianao ho raisy ny fiderana zay ataonao dia tsy alamaina anao sady zany ve raha marina anao tandao tsika mbola hitehaka ho an'i Jesosy dia andao mbola sitsika orakora-pifaliana ho an'i Jesosy halleloia andao tsika anakipony masosika dia amelan'Andriamanitra androso amelan'i Jesosy androso eto amin'ity toerana ity amin'ny fotoana rehefa mandroso Jesosy dia izy ny trantsehitra izy ny asa ataovy tsampanao ivokasikaandriamanitra ny fiderana zay ataonao raha mety anao dia asandrato ny tananao dia mifatoa amin'ny fonao rehetra dia raha amin'ny fonao rehetra andriamanitra aza vela hoe verimaina ty fotoana zay anomponao an'andriamanitra ity androany misaotra anao zay Jesosy mandrosoanao androany mamelanao androso anjaka mety sy ambonahitra sy amin'ny fahasoavana amin'ny kery eto amin'ny toerana ity amen misaotra misaotranao andriamanitra ny fahasoavanao ny amin'ny famonjena ny amin'ny fanavotana halleluia Famani rimafia
mandroso eo amin'ny fiainanay tokoa ianao eto amin'ny toerana ity any tokantrano maneranento ny fanatrehanao Andriamanitra dia androany zay Jesosy dia tena tsy anaiky mihitsy raha tsy kasinao fa maniry mafy ianao zay andronao. Halleluja, amen. Toy ny tany karakaina Jesosy eo ny faniriana ianao androany, milanao zay fanay masina mangetaetanao zay androany amafisony etaetanao kasihan'ny fanay masina noho ny amin'izao fanatrehan'ny herin'Andriamanitra izao tena manana entaenta be mihitsy ianao androany no kasihan Jesosy no kasihan'ny fanay masina aza manaiky mihitsy ianao androany raha tsy kasika anao ny fanay masina misaotra Jesosy eo misaotra anao ianao Jesosy nefa miteny hoe amin'ny fotoana ianao midina fanay masina lena azo elitra izay. Amen. Halleluja. Misaotra anao zay. Manir mafia now,
Atsoiany fanay masina atsoy ateva fonao rehetra Andriamanitro, misotranao izahay, misotranao izahay. Sambatra izahay fa miaraka aminay eto anao ary androany dia hiasa. Ka ho tonga amin'ilay tena ho atongavana avokoa ny fiainana rehetra. Izany no hery ny famindraponao sy ny hery ny fahasoavanao. Halleluia. Amen. Maka toerantsika tompoko. Fiadanana ny ho amintsika rehetra tonga eto. Ary ho aminareo rehetra ihany koa izay manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao any amin'ny tokantrano misy anareo any. Mino ary matoky isika fa amin'ity androandroany ity dia eto Jesosy. Teny efa nataony izany ary ny Andriamantsika hita manokana ty fotoana ity. Amen. Amen. Inona nitranga zany androany? Raha misy aminareo marary na inona indrika aretina hositraniny zany ianao. Tany amin'ny toerana rehetra nalehan'i Jesosy dia nisy fanasitrana magaga nitrangatra any an-trano ary nisy olona tsy nieritreritra no sitrana azy no sitraniny Jesosy. Raha manana olana ianao dia mitovy amin'izany ho vonjeny ho afaka amin'ny olana ianao. Amen. Ho tahiny ihany koa ianao dia hiteka mafy an'Andriamanitra isika. Raha mbola misy mafy izany miteka dia ataovy ihany. Jesosy, Jesosy, tia anay, momba anay, mandrakizay, sa tsy izany ve? Halleluia. Hivavaka amin'izao fotoana izao andohalika mihitsy. Ianareo na tokantrano any raha possible aminareo mandolia zao mantsy no mahatonga amin'ny taonantsika andohalika hivavaka. Hoy aho hoe hatraiza tokoa ny tena finoanao ny fisian'Andriamanitra. Hatraiza ny finoanao an Jesosy zanak'Andriamanitra zay voalaza fa mpamonjy ity zao tontolo zao ity. Raha mandika ny finoana anananao Andriamanitra dia hitan'Andriamanitra ve fa manana an'ilay finoana
tena tian'Andriamanitra anananao ianao. Amy ohatra raha ohatra hoe raisika misy zanatotra maromaro zany le finoana, dia zanatotra aiza misy anao, efa mino fisian'Andriamanitra ihany anao, mino Jesosy zanak'Andriamanitra ho mpamonjy ity zao tontolo zao ty, fa saingy ilay mbola zanatotra ary ambany ve sa le ho tena sa efa tonga amin'ilay tena tian'Andriamanitra atongavanao ianao. Be dia be ny olona amin'izao fotoana izao no mino fisian'Andriamanitra e, mino Jesosy ho zanak'Andriamanitra ho mpamonjy ity zao tontolo zao ity, fa saingy tsy mbola tonga amin'ilay tena finoana tian'Andriamanitra tongavana izy. Ary zany no antony mahatonga ny olona sasany tsy ampy loatra le tena fatokiny an'Andriamanitra, sasany tsy samiakina amin'Andriamanitra, ary mieritreritra ary ny olona sasany fa tsy afaka miasa tahaka nataony fahiny Andriamanitra amin'izao vaninandro zao. Ireo zavatra efa nasian'Andriamanitra fahiny dia eritreritra sasany hoe soa ataony itsony amin'izao vaninandro misy antsika izao. Ry havano tsy miova Andriamanitra, tena tsy mivarabaky tena izy. Raha ilay naseho ny nataony fahiny dia azony aseho zany manaka ankehitriny. Marina zany ry havana, tena marina zany. Ame ohatra anankiray nge ahy hoe dia azonao tsara le izy. Tamin'ny andron'ny Sodoma sy Gomora zao dia niaina atao anatin'ny fahavetavetana ny olombelona, ny fampila ny lahy samy lahy, ny vavy samy vavy. Tena fahotana faratapony tsy zakan'Andriamanitra mihitsy ny zavatra tahaka izany. Tsy mety amin'Andriamanitra fahotana rehetra, fa zay fifampilana eo amin'ny lahy samy lahy, vavy sy mivavy zay tena fahavetavetana tsy zakan'Andriamanitra. Ka natonga n'Andriamanitra ny rehefa nanapa-kevitra fa ho levonina amin'ny afo Sodoma sy Gomora sy ny vahoaka ao amin'ilay tanàna. Ary tena nataon'Andriamanitra tokoa le izy. Dia hoy ny olona hoe taloha nisy an'izany tokoa, fa ankehitriny tsy manao izany intsony Andriamanitra. Hoy ny olona fa Andriamanitra ry havana tsy miova omaly sy ny ary mandrakizay. Asa rehefa heninareo zao fa tamin'ny 5 mai tany Boston tany Amerika dia nisy fiangonana kristiana anankiray nanamasina mariazina lehilahy samy lehilahy, vehivavy samy vehivavy. Tsy haiko moa izy hoe mariazy miara-mizotra ve ka vahoaka be ny tonga tao nambaliana ny olona hoe tahakany eo zany mariazina lehilahy samy lehilahy, vehivavy samy vehivavy hotronona. Dia tonga tao ny olona niefitra kapa ny olona hoe zao no hitantsika ho inona fihetsika-Andriamanitra. Kanjo tao anatin'ilay fotoam-panamasinana nasehon'Andriamanitra fa izy no Andriamanitra tsy toa, miasa ka tsy misy masakana, metrika ka tsy misy matohitra. Ary zay natao fahiny mbola azony atao mandrika ankehitriny. Inona ny tranga raha fomba fiteny azy dia hoe nisy afo nilatsaka mihitsy avy any an-danitra, nandora le trano, tena nandora le trano, ary tsy isy velona ny olona rehetra tao tamin'ny 5 mai ty taony ity no isiny zany. Ny tiako ambarina zany dia hoe zay nataony fahiny mbola ataony mandrika ankehitriny. Tantaran'ny Baiboly zao fa nampitombo mofo 5 sy trondro 2 Jesosy, satria trapasiaranana ny mpianatra tamin'izany, ny vahoaka nefa tsy azo ravana fa mila mitoetra foana mba ho izarana ny tenin'Andriamanitra. Dia mofo 5 trondro 2 no tahiny Jesosy tena vokin'ny olona be dia be. Zany hoe tsika zany tian'Andriamanitra tsy rorosaina mihitsy, tsy tebiteby, tsy ana, fa na dia zavatra kely ao an-tananao io ary zay hoy ianao hoe tena tsy sakafo zay androany, vary akapoka fotsiny eo an-trano ao, zavatra toy zao fotsiny eo an-tanana. Ry havanao raha ilaina dia azon'Andriamanitra mpitombony zany. Ianao eto manao fotoam-pivavahana finanany any an-tranonao any misy fahagagana mitranga, vitan'Andriamanitra zany.
satria tsy miova izy ho malisan'io ary mandrakizay ohatra ihany koa eo amin'ny lafiny atao hoe fitadiavanao vola dia tena tsy hainao mihitsy mitady vola ary tsy vitanao mihitsy efa mba mikely ainy ianao fa tsy tavavoaka raha ilaina zay nataon'Andriamanitra nataon'i Jesosy teo amin'ny Petera dia azo natao eo aminao. Petera nasain'i Jesosy nanarato dia akory ny zavamagaga tsy takatra saina maneritrerin nahazo trondro be deaibe izy. Io bizy nataonao io ihany koa mety kely ny andohany amin'ny anaran'i Jesosy azo n'Andriamanitra atao ho lehibe indrindra ianao. Amen. Ianao zay fanondromolotra mavomavo ny olona tsy afaka makaiza fa azo n'Andriamanitra ho lasa lavitra be mihitsy ianao. Ho tanteraka aminao zay mihitsy zany, ho tanteraka aminao zay mihitsy zany, asioteka amin'ny revitrevitra. Halleloia. Ry havanao hivavaka tsika ambany finoana fa tena misy Andriamanitra, misy Jesosy izy no zanak'Andriamanitra sy mpamonjy ity zao tontolo zao ity. Ary hivavaka tsika mba tena hoe iny fa izy tsy miovaka zay natao fahiny dia mbola azo natao manaka ankehitriny. Mbola afaka anao zavatra lehibe sy magaga eo amin'ny fiainantsika izy. Falitsika fa miaraka amintsika eto Jesosy, falitsika fa avy any ambony Andriamanitra mitsidra ty fotoana ity. Amen. Amen. Ndao hiteka indray mandeha ho an'Andriamanitra isika. Halleloia. Halleloia. Jereo tsara nge ty sary alefako aminareo ity hitantarana aminareo hoe tahaka izany nisy tany Boston na tany Amerika. Jereo tsara le sary io. Io lay trano fiangonana nanamasina fanambadiany lasa milana vavy samy vavy. Iny le tilikambo be nijeriko. Way! Averiny fanirony ray. Tiako anao tsy irorosana ny amin'io Andriamanitra io. Hatraiza ny finoanao ny fisian'Andriamanitra, hatraiza ny finoanao ny zavatra efa nataon'Andriamanitra fahiny. Mbola possible ho ataony ve ankehitriny. Raha ilaina ho ataony zany. Andao andohalika vavakantsika. Tena mivavaha amin'ny fonao manontolo ianao, mivavaha amin'ny fonao manontolo ianao. Tsy nisy velona ny olona rehetra tao zay nanatrika tao, tsy nisy velona na dia anankiray azy. Zay le voalaza le soratra teo. Samy mivavaka, samy mivavaka tompoko. Ho anareo any tokantrano any afaka mandohalika mivavaka ianareo. Hatraiza ny finoana ho an'Andriamanitra sy ny amin'i Jesosy Kristy zanany. Hatraiza ny finoanao an'ireo zavatra zay efa nataon'Andriamanitra fahiny. Mbola mino ve ianao fa vitany ny manao an'izany mandrika ankehitriny? Vavaha ianao, mivavaha ianao, mivavaha ianao. Mivavaha ianao.
tohizo mivavaka tompoko tohizo mivavaka tompoko raha nisan'ny olona mbola ajambainy devoly ianao ka na dia efa anatiny mazava ary a dia inonao hoe mbola anaty famezina foana ianao roay le devoly manajamba roay zany aza manankintsony ianao hoe ianao dia ilay olona mirorosaina any amin'ny fisian'Andriamanitra aza manankintsony ianao roay zany e zay ny ato matoka amin'ny taonantsika rehetra hoe mandoalika mivavaka mihitsy amin'izao fotoana izao
anao ao tompo reko ny feonao zay mitoriny fitiavanao ao nefa milatsangany fino hoana anatolako ana tompo atavy manakaiky anao sy mihazo fijaliana hoam manakaiky zany lany voanao mivotraka isarako makatoerantsika tompoko. Ndaotsika amaky baiboly sokafy eo amin'ny bokyny Jaona toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 10 inareo makatoerana tompoko. Jaona toko 7 dia vakitsika ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 10. Vakina toy izao ny tenin'Andriamanitra. Ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy, mpanapaka tamin'ny Jiosy. Izy nakao amin'i Jesosy noho ny alina ka nanao taminy hoe Rabi ô, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao zao famantarana ataonao zao raha tsy Andriamanitra no momba azy. Andiny 7 Jesosy namalaka nanao taminy hoe Nikodemosy, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraky ny ray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. O Nikodemosy taminy tena tsy takatra zany, tsy takatra ny saiko zany. Ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe? Tahaka zao moa mahazo miditra any an-kibon'ny reniny ray va izy ka ateraka. Andiny 15 Jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Zay ateraky nofo dia nofo, ary zay ateraka fanahy dia fanahy. Azagaga no nilazako taminao hoe tsy maintsy ateraky indray ianareo. Ny rivotra mitsoka amin'izay tiany, ary renao ny feo nefa tsy fantatrao zay aviany na zay aleny, dia takizany zay rehetra ateraky ny fanahy. Nikodemosy namalaka nanao taminy hoe atao ahoana no ahatonga zany zavatra zany? Jesosy namalaka nanao taminy hoe ianao va no mpampianatry ny Israely ka tsy malala zany zavatra zany? Avy amin'ny alalan'izay tenin'ny baiboly no vakina zay ry fiangonana tonga eto no akantsika fampianarana. Zay noko fa fampianarana hitondra fiatraikany lehibe eo amin'ny fiainantsika rehetrarehetra tonga etona. Ry fiangonana tonga eto, zava-dehibe ho iaho, ianao mino ny fisian'Andriamanitra, ianao mino fa Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra mpamonjy ity zao tontolo zao ity. Zava-dehibe ho iaho ny finoanao an'izany rehetrarehetra zany. Falybe mihitsy Andriamanitra raha arak'izany tokoa ny fiainanao. Fa ny tena zava-dehibe indrindra amin'Andriamanitra ry fiangonana, ary zava-dehibe andrasan'Andriamanitra mba ho hita tokoa eo amin'ny fiainantsika rehetra dia ity: ianao, isika efa nateraka indray, ianao, isika efa nateraka avy any ambony, efa nateraka Andriamanitra mihitsy, zany hoe efa nateraka fanindrony. Ino tsara zao fanazavana entiko amintsika rehetra zay tonga manalika an'ity fotoam-pivavahana ity,
na ianareo zay any atokantrano hoany. Samy nandalo ny fahaterana ndray mandeha ny zanak'olombelona tsiraray avy velony eto ambody tany ity. Iny zany natao hoe fahaterana voalohany. Fahaterana voalohany no ilazana azy satria nateraka tamin'ny alalan'ny fikamanany lahy sy ny vavy isika le olombelona. Araka ny voalazany Jaona toko voalohany 2:10 ny olona tahaka zany le nateraka tamin'ny alalan'ny lahy sy ny vavy dia ambaran'ny Baiboly hoe olona nateraka tamin'ny alalan'ny sitrapon'ny olombelona na olona nateraka tamin'ny alalan'ny nofo. Araka ny voalazan'ny Baiboly ihany koa Romana 9:9 ovakina rehefa aveo le teny ny olona tahaka zany le hoe nateraka tamin'ny alalan'ny sitrapon'ny nofo na hoe nateraka tamin'ny alalan'ny sitrapon'ny olombelona. Ny olona tahaka zany dia olona tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra. Na inona ezaka ataony, na inona tena hoe ezaka ataony hoy eo dia tsy hainy manatateraka sitrapon'Andriamanitra, tsy vita manatateraka sitrapon'Andriamanitra. Dia zao ihany koa na inona filazan'le olona ny momba azy, ny momba anao ohatra, toy ny hoe efa mpivavaka be ianao, efa kristianina mihitsy ianao, fiangonana atsy na fiangonana ery no tena mahazatra anao anomponao an'Andriamanitra, na hoe fiangonana RHEFI Androndrakely mihitsy no misy anao. Na ihany koa mety teny mihitsy anao hoe efa vita batisan-drano nasitrika an'io pastery. Na inona filazan'ny olona ny momba azy dia zao foana zava-marina, tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra ny olona raha ohatra ka mbola nateraka voalohany ihany izy na nateraka indray mandeha. Fiainana araka ny nofoana no tsy maintsy ho fiainana. Fiainana jentilisa mihitsy ary ny fiainan'ny olona sasany. Ary rehefa tena zoena akaiky le hoe olon'Andriamanitra izy, fa izao tsy misy mampiavaka azy amin'ny olona jentilisa na amin'ny olona zao tontolo zao, fa tena mitovy. Ohatra zao mpivavaka ianao, kristianina ianao, dia ianao hoe efa vita batisan-drano na sitrika mihitsy ao, fa saingy ina mitranga mbola manota ianao, mbola mijangajanga ianao, mbola ratsy fo ianao, mbola mankahaly ianao, tsy mety mamela heloka mihitsy ianao, mahita hevitra anamarina tena foana ianao araka ny tenin'Andriamanitra nambarako tamin'ny heriny, dia mety mitoetra ho miavonavina foana ianao, manambony tena foana ianao, mihevitra ny tena ho ambony noho ny hafa ianao, ary mahavita manao tsinitsinina ny hafa mihitsy. Ny fiainana tahaka izany revana dia ambaran'ny Baiboly hoe fiainana araka ny nofo. Ary ny olona izay mbola mijanona ho nateraka indray mandeha ihany no manana fiainana tahaka izany. Mazava ny fampianaran'i Paoly apôstôly andovaka itsika Romana 9:15 ka hatramin'ny 9:9 vakina amin'ny anaran'i Jesosy ilay teny, fa zay araka ny nofo dia mihevitra zay zavatra ny nofo, mazava be. Fa zay araka fanahy kosa mihevitra zay zavatra ny fanahy. Zany hoe tena fanipaka toy ny atsimo sy avaratra zany ny olona nateraka araka ny nofo fotsiny, satria mandeha araka ny nofo izy tsy hainy manao sitrapon'Andriamanitra, sy ny olona efa nateraka indray, nateraka fandrony, nateraka avy any ambony, nateraka Andriamanitra. 9 fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana. Satria fandrafiana an'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo, fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy, sady tsy hainy akory zany. Dia ty ilay 9:9 teneniko, ary zay eo amin'ny nofo dia tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra zany mihitsy. Romana 9:9. Manama zay zany zavatra mitranga ka hoy aho hoe
riavana malalo fataro ny mombanao sao la sao sanatria am'izao mampivavaka anao zao am'izao mahakristiana anao zao am'mahazao fiangonana kristiana anao zao ka hoe malaka kehitriny dia mbola mitoetra olona nateraka andre mandeha ihany ianao nateraka voalohany nateraka araka ny nofo nateraka araka ny sitrapon'ny olombelona so sanatria ka mbola izany ianao malaka kehitriny afaka mamatatra ianao amin'ny alalan'ny fiampiananao am'izao voanin'andro misy atsika izao amin'Andriamanitra ny olona mbola mijanona ho nateraka ny ray mandeha ihany na hoe nateraka sitrapon'ny olona na nateraka tamin'ny alalan'ny sitrapon'ny nofo dia olona antsoina hoe olona araka ny nofo izy zay zany no hitsaran'Andriamanitra azy olona mbola araka ny nofo izy ary tia ny tena enjana filazan'ny baiboly dia hoe olona rafin'Andriamanitra izy fa tsy hoe an'Andriamanitra kory izy fa rafin'Andriamanitra andonge vakitsika ilay Romana 7:7 teo hoe satria fandrafiana an'Andriamanitra fihevitry ny nofo zany hoe ny olona zay nateraka araka ny nofo nateraka tamin'ny alalan'ny sitrapon'ny olombelona dia mandeha araka ny nofo dia hoe fandrafiana an'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo fa tsy manaiky lalan'Andriamanitra izy tsy mety manaiky izy tsy mety manaiky tenin'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory zany tsy hainy tsy fantany zay le 7 io ary manamafy an'izany ny voalazan'i Jakoba 4:7 ahoana ho Jakoba andao vakina le teny ry mpisitaka mijangajanga tsy fantatra reva fa fandrafiana an'Andriamanitra ny fisakazana amin'izao tontolo zao koa na iza te ho sakaiza zao tontolo zao dia favalin'Andriamanitra izy ianao zany raha mbola mijanona ho nateraka indray mandeha ihany nateraka voalohany nateraka araka sitrapon'ny olona dia mandeha araka ny nofo manota mandeha araka ny nofo misakaiza amin'ity zao tontolo zao ity manao fanao ty zao tontolo zao ity dia nefa io voasoratra io fa na iza misakaiza amin'ity zao tontolo zao ity na mbola manao fanao ty zao tontolo zao ity dia voasoratra io hoe fandrafiana an'Andriamanitra no ataony ary ary ambany ary dia voasoratra hoe fahavalin'Andriamanitra zany olona zany tena enjana ke le voalazan'ny baiboly dikany tsy mahazo mahita amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy tsy natao azy ny fiainana mandrakizay miaraka amin'i Jesosy any amin'ny fariafy sy solofara any amin'ny fahaverezana mandrakizay no sahaza ny olona tahaka izany zany indrindra no antony natokany Jesosy ny teny manokana tamin'ny Nikodemosy hoe Nikodemosy fantatry ny mombanao fantatry ny etaetanao sy fandresen-dahatra ao anatinao mikasika ny amiko fa zao ry Nikodemosy tsy afeniko aminao marina raha te hita fanjakan'Andriamanitra ianao raha te hita fanjakan'Andriamanitra ianao mba tsy hitovizanao amin'ireo namanao rehetra dia zao tsy maintsy ateraka indray ianao tsy maintsy ateraka fanirony ianao tsy maintsy ateraka vany ambony ianao tsy maintsy ateraka Andriamanitra ianao iza tokoa moa Nikodemosy riavana raha ny baiboly no vakina teo ny jereny Nikodemosy angeka fariseo mpitondra fivavahana tamin'izany andro zany mpanapaka ny tao amin'ny jiosy mpampianatra ny Israely ambony zany izy no niavaka tamin'ireo ekipany tena resy lahatra ny amin'ny Jesosy tena resy lahatra arabaka teny amin'ny Jesosy ary zany no antony natokany Nikodemosy nandeha niaona tamin'i Jesosy tamin'ny alina anankiray dia teny nanambara tao am-pony hoe raby eo mpampianatra eo fantatry fa tena avy amin'Andriamanitra ianao tsy misy mahay manao zao famantarana sy fahakakana ataonao zao raha tsy Andriamanitra momba azy babo ny foko fa zany tokoa ianao andao nge vakitsika andininy voalohany faharoa fatelo andininy voalohany sy faharoa
Ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy, mpanapaka tamin'ny Jiosy, zay ny titranetiny. Izy nakao amin'ny Jesosy no nialaka nanao taminy hoe: Raby ô, mpampianatra ô, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao zao famantaranao taonao zao raha tsy Andriamanitra no momba azy. Tena resy lahatra arabaka teny amin'ny Jesosy izy. Raha eo amin'ny lafiny fivavahana zany, ro amin'ny lafiny ara-panahy dia mpitarika fivavahana Nikodemosy. Kanefa dia zay, na dia zay neza izy dia nitsorony Jesosy tamin'ny marina. Nikodemosy io, noho ny etaetanao, noho ny fandresen-dahatra ao anatinao mikasy any amiko, dia zao tiako ho fantatrao ny marina sy ny digana tokony mbola hodiavinao. Ianao Nikodemosy, tsy maintsy ateraky ny ray ianao, tsy maintsy ateraka fandrony ianao, tsy maintsy ateraka avany ambony ianao, tsy maintsy ateraka Andriamanitra ianao, vao mahazo mahita sy vao mahazo miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mampiditra olona araka ny titra entiny ao an-danitra tompoko ao amin'ilay fiaina mandrakizay. Afaka mitondra titra daholo zay te hitondra titra, fa tsy iny mihitsy no zay hijeren'Andriamanitra le olona hoe mahazo mahita fanjakan'Andriamanitra ianao na mahazo miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ilaina le olombelona zay milaza fa mivavaka, milaza fa kristianina, milaza fa fiangonana kristianina, ilaina izy ateraka indray manderaka fandrony, ateraka avany ambony, ateraka Andriamanitra mihitsy. Kandroany aza mamita tena ianao, fantaro ny mombanao manokana toga eto, fanontaniana mipetraka dia hoe efa nateraky ny ray tokoa ve ianao, efa nateraka fandrony tokoa ve ianao, efa nateraka Andriamanitra tokoa ve ianao, efa nateraka avany ambony ve ianao. Azonao fantarina zany ry havana, azonao fantarina amin'ny alala fiampiananao mandraka ankehitriny. Raha ohatra ka olona mbola nateraka ndray mandeha ianao, raha ohatra ka olona mbola nateraka araka ny nofo fotsiny ihany ianao, dia zao andeha araka ny nofo foana fiainanao mandritra fahavelomanao eto ambonin'ny tany. Andeha araka ny fomba ty zao tontolo zao ity ianao, iaina taka fiainana jedilisa. Tsy vitanao zany mihitsy ny manao sitrapon'Andriamanitra. Ary ny tena zavatra ratsy indrindra azy, possible tena hoe andeha araka fomba ny devoly ianao. Fa rehefa nateraka indray kosa ianao, nateraka fandrony, nateraka avany ambony, nateraka Andriamanitra, dia hafa mihitsy ny fiainanao eto ambony tany ity. Toka olom-baovao ianao araka ny voalazany Korintiana faharoa toko 5:7-10, andaovakitsika zay teny zay. Korintiana faharoa toko 5:7-10. Ko raha misy olona ao amin'ny Kristy, raha misy olona efa nateraky ny ray, nateraka fandrony, nateraka avany ambony, nateraka Andriamanitra, dia olom-baovao izy. Zay zany no hita voalohany amin'ny fiainany, lasa olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, le fiampiananao tany aloha, fony ianao nateraky indray mandeha, nateraka tamin'ny alany sitrapon'ny nofo, sitrapon'ny olombelona, efa lasa daholo zany rehetrarehetra zany. Indreo efa tonga vaovao ireo. Amen. Amen. Ina ihany koa zavatra mitranga rehefa nateraka fandrony, nateraka avy ambony, nateraka Andriamanitra le olona, tsy tia manota intsony izy. Izy mbola eto amin'ity zao tontolo zao ty, fa rerasera manolona. Vavaka nataon'i Jesosy raha teo koa moa zany. Zao izy tsy miteny aminao ray hoe isory iala eto amin'ity zao tontolo zao ty izy. Tsy zay, fa ny angatako aminao ray mba hirovanao azy amin'ny fiainan'ny olona eto amin'ity zao tontolo zao ty. Rehefa nateraky ny ray ianao, nateraka fandrony, nateraka avany ambony, nateraka Andriamanitra, dia tsy tia manota intsony ianao, tsy milanja ota mihitsy. Satria nahoana? Satria
efa napresina tamin'i Jesosy ianao, napresina tamin'ny alalan'ny fahafatesana ianao, tamin'ny alalan'ny batisan'ny rano nasitrika. Araka volazan'ny baiboly mantsy dia maty nitondra ny fahotantsika Jesosy, maty ny lanja ny fahotantsika rehetra Jesosy. Ka rehefa vita zany mission zany dia nalevina izy, ary naleviny Jesosy niaraka tamin'izay ny fahotantsika rehetra zay efa nalainy taty amintsika zay mino azy, mino ny famonjena nataony teo ambony hazo fijaliana. Dia tsika kosa zay mino a Jesosy amin'izay fotoana izay dia miombona fahafatesana amin'ny Jesosy, miara-maty amin'ny Jesosy. Filazan'ny baiboly dia hoe maty ny amin'ny fahotana. Noho zany nalevina Jesosy dia alevina ihany koa isika ao anaty rano amin'ny alalan'ny batisa. Zay mahatonga ny hoe batisa asitrika, satria alevina ao anaty rano ianao, dia alevinao miaraka amin'iny ny fahotanao rehetra. Dia tsangana tamin'ny maty Jesosy dia mitsangana vao anaty rano ianao ho amin'ny fiainana vaovao. Zay zany le fiainan'ny olona nateraka indray, nateraka fandrony, nateraka avany ambony, nateraka Andriamanitra. Ka na dia mbola eto amin'ity zao tontolo zao ety ary ianao no mivelona, mifanerasera amin'ny olona zao tontolo zao, mifandray amin'ny olona zao tontolo zao, ianao tsy andeha araka fanaon'izao tontolo zao intsony, fa ianao dia manana ny fiainana manokana, dia le fiainan'ny olona zay araka an'Andriamanitra. Filazan'i Petera dia hoe lasa mandeha araka ny fomba an'Andriamanitra ianao, fa tsy sanatria mandeha araka fomban'izao tontolo zao na ny fomba ny devoly. Andoka vakitsika ny bokin'ny Romana toko fahenina dia andininy fahatelo sy fafito. Toy izao ny voasoratra Romana toko fahenina dia andininy fahatelo sy ny hatramin'ny andininy fafito. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Tsy fantatrareo fa naiza izy isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesany isika mba ho tahaka ny nananganana Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainana vaovao. Io voasoratra io niarana levina tamin'i Jesosy tamin'ny alalan'ny batisa ho amin'ny fahafatesany isika. Nalevina Jesosy dia nalevina itsika, nalevina Jesosy ny fahotantsika dia nalevintsika ao anaty rano ihany koa ny fahotantsika rehetra. Dia zao ny toyny koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesany isika mba ho tahaka ny nananganana Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa ho amin'ny fiainana vaovao. Rehefa mivoaka vao anaty rano amin'ny alalan'ny batisa isika dia lasa manana fiainana vaovao. Zay zany ny zavatra tokony tena hoe hisongadina eo amin'ny fiainantsika rehefa nateraka indray, nateraka fandrony, nateraka avany ambony, nateraka Andriamanitra isika. Andininy fadiny. Fa raha napresina tamin'ny endriky ny fahafatesany isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Fa fatatsika fa ny toetrika taloha, le toetrantsika taloha fotsika mbola nateraka indray mandeha ihany, fotsika mbola nateraka tamin'ny alàna sitrapon'nofina sitrapon'olombelona ihany, dia niaraka nomboana tamin'i Jesosy anombana ny tena niota, niaraka nomboana tamin'i Jesosy mba ho potika tanteraka resaka ota, mba tsy hanompontsika ny ota intsony. Zany hoe ny olona nateraka indray, nateraka fandrony, nateraka avany ambony, nateraka Andriamanitra dia tsy natao hanompo ny ota intsony. Tena hoe miavaka mihitsy ny fiainana, tena miavaka ty le fiainana araka nofo tany aloha, ty le fiainana araka fanahy ankehitriny. Tsy manompo ota intsony. Dia amin'ny andimy fafito fa zay efa maty dia afaka amin'ny ota. Dia ankoatran'izany ny olona efa nateraka indray, nateraka fandrony, nateraka avany ambony, nateraka Andriamanitra, lasa zava-dehibe eo amin'ny fiainany ny fiainam-pamasinana. Lasa zava-dehibe eo amin'ny fiainana. Tiany hoe
ho masina tahaka an'Andriamanitra raina izy. Taloha ho an'ny olona izay mbola nateraka Andriamandeha ihany dia toy ny anganongano zany atao hoe masina tahaka an'Andriamanitra. Zavatra impossible zany. Ianao nge olombelona e milololanitra ka tsy maintsy lena, manitsaka tany ka tsy maintsy solafaka. Olombelona ianao, Andriamanitra nge riavana. Tsy milaza zavatra impossible eo amintsika zany e, fa zavatra fatany fa vitatsika afaka miaina amin'izany isika raha miteny an'izany izy. Zay le hoe lasa zava-dehibe aminao le fiainam-pamasinana tahaka an'Andriamanitra. Petera moa dia nahazo an'izay afatra izay tamin'Andriamanitra ray izy avy amin'ny fanahy masina ka dia nambarana. Andao nge vakitsika ny voasoratra Petera voalohany 2:17 ka hatramin'ny 2:20 ary ao tsara nge voasoratra e, ko amin'izany sikino ny sainareo dia mahonona tena ka tianao tsara ny fahasoavana izay hoentina ho anareo amin'ny sehoan'i Jesosy Kristy. Tahaka ny zanaka manoha tsy mitondra tena araka ny filanareo fahiny tamin'ny tsy fahalalanareo, tsy mitondra tena araka ny fiainantsika fahiny, fa mitondra tena araka ny fiainantsika ankehitriny zay vaovao ao amin'i Jesosy. Fa araka ny fahamasina n'ilay niantso anareo, araka ny fahamasina n'ilay niantso anareo, fa araka ny fahamasina n'ilay niantso anareo dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra. Zay le fiainan'ny olona efa nateraka indray, nateraka fandroana, nateraka avy any ambony, nateraka Andriamanitra. Satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina ho Andriamanitra ivavahanareo. Ary raha lay tsy mizata havan'olona fa mitsara araka ny asan'izy rehetra no antsontsika hoe ray Andriamanitra ray dia hoy izy raha nampitondra afatra amin'ny Petera mitondra tena amin'ny fatahorana mandritry ny andro fivanianana reo ety. Raha tena efa nateraka indray ianao, nateraka fandroana, nateraka avy any ambony, nateraka Andriamanitra dia voasoratra io no tokony fiainantsika hoe mitondra tena amin'ny fatahorana mandritra fivaniananareo. Aoka izy tahotra an'Andriamanitra foana ao anatinao ka tsy voasarika anao faonao n'izao tontolo izao na voasarika anao fomba ny devoly, fa aoka hitoetra mandrakariva hoe le fomba n'Andriamanitra no iainako. Satria za tia ahita ny fanjakan'Andriamanitra, za tia hiditra ny fanjakan'Andriamanitra, tia ananatoka ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Ary fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena adala zay azonareo tamin'ny entin-drazana, fa ny rahasoan'i Kristy toy ny rano zanak'ondry, tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina. Ry havana malala, tsy maintsy ateraka indray ianao, tsy maintsy ateraka fandroana ianao, tsy maintsy ateraka avy any ambony ianao, ary tsy maintsy ateraka Andriamanitra mihitsy ianao. Raha tianao ny ahita fanjakan'Andriamanitra, tianao ny hiditra ho fanjakan'Andriamanitra, tianao rehefa mandao an-tentany ety dia ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Zay ny afatr'Andriamanitra entiny amintsika amin'ity androandroany ety. Ka anjaranao ny mieritreritra, anjaranao ny manapa-kevitra, ka ny lalana mitondra antsika ho amin'ny fahaterahana indray dia ity. Lalana mitondra antsika ho amin'izany ny finoanao ny tenin'Andriamanitra ho marina be. Zay no voalohany, ny finoanao ny tenin'Andriamanitra ho marina be, ka ekenao le tenin'Andriamanitra hitoetra ao anatinao, ary ekenao le tenin'Andriamanitra mba hitarika anao ho amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Zay le izy e, mihinana fa marina be ny tenin'Andriamanitra ka ekenao hitoetra ao anatinao tenin'Andriamanitra. Ianao mety tsy miteny hoe ty tenin'Andriamanitra ity, reto tenin'Andriamanitra reto ekeko hitoetra atao anatiko, ary dia ho arako ny fitarihany mba hanaovako sitrapon'Andriamanitra, satria olona efa nateraka indray aho, olona efa nateraka fandrony, efa nateraka avy any ambony, nateraka Andriamanitra. Zao matsy ny tenin'Andriamanitra zay inonao fa marina be, ary ekenao hitoetra ao anatinao, hitarika anao, dia tsy aviaza koa zany teny zany fa avy any amin'Andriamanitra. Ary ankoatrany hoe avy amin'Andriamanitra le teny
dia voalaza ny jaona toko voalohany dia ny voalohany fa Andriamanitra mihitsy io teny io, lay teny inonao fa marina, lay teny ekanao hitoetra ao anatinao, ekanao hitarika anao, Andriamanitra mihitsy io. Dia normal be nge raha ohatra ka miova be tantara-piananao hoe tsy olona araka nofontsony ianao ve fa olona araka fanahy, satria le tenin'Andriamanitra, lay Andriamanitra no mitoetra ao anatinao. Zany nge no antony natoka Petera ny teny an'izao teny izao hoe andao vakitsika voasoratra Petera voalohany toko voalohany andeha fahatelo amby roapolo, Petera voalohany toko voalohany andeha fahatelo amby roapolo. Fa efa teraka indray ianareo, efa nateraka Andriamanitra ianareo, nateraka fandroany ianareo, tsy tamin'ny vo mety lo fa tamin'ny tsy mety lo. Inona lay vo tsy mety lo? Dia ny tenin'Andriamanitra zay velona sady maharitra. Ny tenin'Andriamanitra zany no vo tsy mety lo. Iny zany no ny asa ka natokanao nateraka indray, nateraka fandrony, nateraka avany ambony, nateraka Andriamanitra ka tonga olona araka ny fanan'Andriamanitra ianao. Mazava io voasoratra io. Fa ankoatra an'izay tenin'Andriamanitra miasa mahatonga antsika teraka indray izay a, dia ny faharoa izay miara-miasa aminy dia ny fanahy masina. Ny fanahy masina, ny fanahy masina zany a miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra izy dia miasa mitondra fanavozana ka mahatonga ilay fahaterana indray na fahaterana fandrony na fahaterana avany ambony sy ny fahateran'Andriamanitra ho tena réel eo amin'ny fiainantsika. Titosy toko fahatelo no vakitsika, 5 sy 5. Titosy, fa rehefa niseho ny famirapanan'Andriamanitra mpamonjy antsika sy ny fitiavany ny olona, dia tsy avy tamin'ny asa amin'ny famarinana zay nataontsika. Tsy hoe le asa famarinana nataonao mahatonga anao nateraka indray, nateraka fandrona, na hoe nateraka avany ambony, na hoe nateraka Andriamanitra. Tsy mahavoavonjy antsika ny asa ataontsika. Afaka manao asa tsara tsika fa tsy mahavoavonjy zany. Dia zao no toa le teny, fa araka ny famindrapo kosa no namonjeny antsika tamin'ny fanasan'ny fiterana indray, tamin'ny fanasan'ny fiterana indray sy ny fanavozany fanahy masina. Manamafy an'izany a le teny nataon'i Jesosy tamin'ny Nikodemosy. Andeo vakina jaolina toko fahatelo 5. Rehefa gaga Nikodemosy hoe tenina tsy takatra ny saiko sy ny eritreritra zany teninao zany a, ry mpampianatra. Marina fa fariseo aho, mpanapaka ny jiosy, mpampianatra n'Israely, fa tenina tsy takatra ny saiko zany teninao zany. Dia ho Jesosy, Nikodemosy, tsara be le toerana misy anao, mety be le etikety hoentinao, fa tsy zany no mahatonga anao mahazo mahita fanjakan'Andriamanitra na mahazo miditra fanjakan'Andriamanitra. Dia ho Jesosy, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy ateraky ny rano, tsy ateraky ny tenin'Andriamanitra, raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy, tsy ateraky ny fanahy masina, dia tsy mahazo miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ny tenin'Andriamanitra sy ny fanan'Andriamanitra no miara-miasa mahatonga ny olona ateraka indray, ateraka fandrony, ateraka avany ambony, ateraka Andriamanitra. Ka hoy aho amintsika rehetra toka eto, tsy maintsy ateraka indray ianao, tsy maintsy ateraka fandrony ianao, tsy maintsy ateraka avany ambony ianao, tsy maintsy ateraka Andriamanitra ianao. Aza mamita teny, aza manaiky fitany sainao, aza manaiky fitany devoly ihany koa, fa zay nambaran'Andriamanitra no marina. Raha tianao ny ananantoka no tonga somatsara any amin'ilay fiaina mandrakizay miaraka amin'i Jesosy rehefa mandao an'ity tany ity. Dia zay, tsy maintsy ateraka indray ianao, tsy maintsy ateraka fandrony, tsy maintsy ateraka avany ambony, tsy maintsy ateraka Andriamanitra. Amen, amen. Ary ity koa ny vaovao mahafaly anankiray, rehefa nateraka indray ny olona anankiray, azo antoka fa hitsinjo zany olona zany Andriamanitra amin'ny lafin-javatra rehetra. Satria ny hitako, ny efa hitako,
olona tsy mbola nateraky ny ray akory le olona ataoko hoe tsy tena volona ho any Andriamanitra akory le olona kanefa mitady fanasitranana satria marary dia hitako hoe sitranan'Andriamanitra izy mitady famonjena ho afaka amin'ny olana satria be olana izy dia hitako efa hitako tsy indray mandeha na indroa na intelo fa tena vonjen'Andriamanitra ho afaka amin'ny olana izy ary misy ary tena tahin'Andriamanitra tena marina tokoa voalasa ny baiboly hoe Andriamanitra no manome anjara masoandro ho an'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy zay tiany io fa rehefa nateraka indray kosa ny olona nateraka fandrona nateraka avany ambony nateraka Andriamanitra azo atoka ry havana fa tena hositraniny zany olona marary zany hoe soron'Andriamanitra aminao ny aretina androany zao dia hositrana ianao zay marary mahay manao fagagana ngeo Andriamanitra io tsy haiko moa raha manarika eto zao izy mivady reto fa tamin'ny tapabolana androany raha ny ona tamiko izy dia tantara aretina hoe tsy maintsy atao opération pastera amin'ny terinandro ity mantsy tapabolana androany satria ao amin'ny tolo an-damosina ao amin'ny tsoka an-damosina ao dia misy marary tsy haiko toa misy fery angamany misy nana dia voaka teo fitomenana le nana dia rehefa nanontanytany olona dia misy anarina aretina zay nambara kansera le izy tsy maintsy atao opération dangereux be nge zany dia mivavaka ho azy natonga azy hoe nanatona mba hivavahana satria mino izy fa mpanompon'Andriamanitra ny teny mino izy fa afaka miasa eo amin'Andriamanitra inoky ihany koa fa efa nateraka ny ray izy efa nateraka Andriamanitra nateraka fandrona dia vita ny vavaka ny ona tamiko izy tamin'ny herinandroany dia akory za magaga joro vavolombelona izy hoe tokony natao opération tamin'ny herinandro iny rehefa natao fizahana levina tanteraka le aretina levina tanteraka le aretina akory ny afaliako inona nampahery atato anatiko mbola eotra lavitra no zany zavatra ho asan'Andriamanitra eo amin'ny fampona ka androany raha miteny aho hoe raha marary ianao mino fa hositrana satria efa nateraka indray ianao dia miendrika ny sotranina na inona ny naretinao miendrika ny sotranina ianao halleloia halleloia betsaka zay olona narary zay betsaka zay olona narary zay fa nanaovan'Andriamanitra fagagana ny fiainana tena nanaovan'Andriamanitra fagagana tsy takatra ny saina ny fiainana taoriana ny vavaka natao azy dia mitevy amin'izany amin'izao vaninandro zao no vaninandro misy olana be indrindra satria manao ataky mafy ny devoly mampitondra fahoriana eto ambony tany ity ary ilay teny nambara Paoly apôstôly ihany koa marina hoe any aparany ihany dia isy andro mahory fa matoky fa rehefa nateraka indray ianao ho avan'Andriamanitra isy famonjena avany ambony ho ataon'Andriamanitra ho anao amen zay nge ilay natonga ny teny tery aloha hoe mila mino fisian'Andriamanitra isika ary mila mino fa zay nataony fahiny dia mbola vitan'Andriamanitra manao zany ankehitriny aza feran'Andriamanitra fa na dia zavatra kely ampilatananao azy dia azon'Andriamanitra mpitombona tahaka ny nampitombony Jesosy ny mofo dimy sy ny trondro roa ny bisy nataonao na dia miainga amin'ny kely indrindra azy dia afaka no ho lasa lehibe indrindra toloko amin'ny anaran'i Jesosy ho tanteraka amintsika anay zany ianao lay mavomavo fanondromolotra ho lasa ambony be ianao ho tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy zany asitehaka sorakoraka faran'izay mafy Jesosy tia anay momba anay mandrakizay sady zany ve halleloia andao azy hivavaka tsika rehetra amin'izao fotoana izao tena hivavaka ary manapa-hevitra hoe ho raisiko ny tenin'Andriamanitra mba hitoetra atao anatiko mba ho gida mitarika raisiko ihany koa fanay masina mba hitondra fanavoazana ho ahy ary ho gida hitarika miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra meteza hiroso amin'ilay fahaterahana fanondrony na ilay fahaterahana avany ambony sy ny fahaterahan'Andriamanitra ianao fa ho hitanao ny fiasan'Andriamanitra akoatra ny fiaina mandrakizay ahita ny voninahitr'Andriamanitra anao mandritra ny fahavelomana eto ambony tany epipetrana ihany hivavaka be tsika rehetra tena hivavaka samy mivavaka apetrao eo amin'ny fonao mihitsy ny tananao ndeo hivavaka tsika
Halleluja. 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 Lay magaga ianao. Lay magaga ianao. Tsy takatra saina manieritreritra ny heriny fitiavanao Andriamanitra. Mpanoty izahay teo aloha, olona zao tontolo zao, nanompo ota, nandiaraka fanao jentilisa, nandiaraka komandiny devoly, fankehitriny ao amin'ny Jesosy dia nateraka ao izahay, nateraka ao izahay, nateraka avy any ambony izahay. Halleluja. Ijoro ho anao hatramin'ny farany izahay, hitoetra hoe olona efa nateraka Andriamanitra tokoa. Tohizo ny vavakantsika. Tohizo ny vavakantsika. Samy mivavaka araka izany nambarako izantsika rehetra. Samy mivavaka araka izay fanentanana ataoko izay tsika rehetra tompoko. Halleluja. 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 Lehibe ianao Andriamanitra. Lehibe ianao, lehibe ianao, lehibe ianao. Halleluja. Halleluja. Mijoro tsara aza manaiky resiny devoly fa ho lefa nateraky ndray ianao e. Mijoro tsara fa ianao dia tsy lanja ota intsony. Tsy mbola anota, tsy mbola hitondra ota intsony. Mivavaraka izany ianao. Toero ny devoly, toero ny devoly, toero izy. Halleluja. Ny fokorimpamonjy mangetaetana maniry lalandava ikambanamina tsy afaka waboko ny nirinanao unenureni fuku ulapala paurina rala panonifu manjary fitahina tsy afaka wapoko ny fanirinana unenureni fuku ulapana. Apetrao eo amin'ny folo ny tanana dia mangina dahotsika rehetra. Andriamanitro, ny teny taminay rehetrarehetra tonga nanatrika ty fotoam-pivavahana ity anao. Ny teny tamin'ireo olona izay manaraka n'izao fotoam-pivavahana izao any tokantrano ihany koa ianao. Koa dia ho eo aminay mandrakarivany ny famindraponao. Terizinao zahay hitoetra olom-baovao isan'andro isan'andro. Olona andiaraka ny teninao ary olona andiaraka ny fitarin'ny fanenao masinao satria efa nateraky indray zahay, efa nateraka fandrony, efa nateraka avy any ambony, nateraka ao Andriamanitra. Arovy zahay ka tsanakely isarika anay ny devoly mpampanota. Arovy zahay omena voninahitra anao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Amen. Andeontsika amin'izao fotoana izao hitondra ny fanatitra dia hitondra ny ampahafolo-karena tsika rehetra. Tenin'Andriamanitra natao inoana sy ho raisina ary ho arahana izany. Aza mba isan'ny olona mbola mirororosaina foana anao ny amin'io Andriamanitra io sy ny teniny hoentiny ampahafolo-karena
lalam-pitaina mo antsika zany dia rehefa avy eo a tataza manokana ny rakitra fanao antsika mazatra dia azadiny fandroany a no averintsika ny raky dehibe ntsika le fanao antsika isambolana androany no averintsika le izy ka dia samia manefa ny raky dehibe itsika tsiraray avy rehefa avy eo ndao tsika anoy ny fidiarana ny tompo amin'ny alalany hira manotsika tompoko Ambuni, wa norecha de as
dia sy orakoram-pifaliana fa mezatsika voninahitra ho an' jesosy. Alleluia. Dia mbola itoy fidiarana ny tompo isika dia eo anatin'izay tsika no mamerina ilay raky dehibe. Dia izao no teneko aminareo matetika ny atsasaky ireny valoam-pizaraina amintsika ireny izay ihany no tafaverina. Dia tsy haiko hoe makaiza daholo ilay valopy fa mila manefa ny raky dehibe ianao satria mahasoa anao zany no mahatsara ny asan'Andriamanitra izay ataontsika ihany koa. Ary mila manao be mihitsy ianao hoe izay ngambandran'ny marimarina. Ndeo tsika mbola hanao hira anankiray dia ao anatin'izany tatazana ny raky dehibe tompoko. Mandraky sainy anaranao raha io manehoana fisainy tompo te zanakao. Mandraky sainy anaranao vansay rehetra sitrakao mandraky sainy anaranao raha io manehoana fisainy tompo te zanakao. Mandraky sainy anarana fanaovansay rehetra sitrakao utopona mandraky sainy anaranao raha io manehoana fisainy tompo te zanakao. Kuterane mandraky sainy anaranao Manampanandriamanitra isika mandraisan-jara ianao tsy mijery fety isika noany fa manompo ny tompo. Ho azy efa vita fanatazana sitaka rampio zay efa vita fanatazana fanatra mitsangana afa mimitsanga fahotana fitanay vafaosaha amiadalana fitanay. Amen. Yanspianana Lerana lalanda Run of Christi. Vinunana ayo nasani tuko sitakaura kau pisi pakatua nasa ayo vanisa era fautana ras vitana era fautana vitana makatoerana tompoko.
raha ho an'i jesosy zany teka zany dia tsy ampy mbola ampivy mafy be mihitsy. Alleloia. Dia lay fampianarana nomen'Andriamanitra antsika mikasika ny amin'ny fahaterahana iny ray teo dia ho arantsika fandraisana fanasany tompo. Amen. Mino aho fa isiako lehibe amin'ny fiainanao ny fandraisana fanasany tompo ataonao androany. Halleloia. Tantarain'ny baiboly tokoa fa rehefa namory andreo mpianatra Jesosy dia niraisiny le mofo. Dia nataony ny fisaorana an'Andriamanitra rainy. Vitsy zay dia novakiny le mofo, novakivakiny dia nozarizarainy tamin'ireo mpianatra. Dia ho Jesosy, ity ny tenako, ano ity ny tenako, zao nataovy ho fahatsiarovanahy. Ary novina mihina tony mofo itony ianareo dia manambarany amin'ny fahafatesako. Raha lasa nabavy ry fiangonana, Jesosy tokoa nge ka maty nitondra ny fahahotantsika teo ambony hazo fijaliany, maty nilanja ny fahahotantsika rehetra nge izy e. Ary raha ny fampianarana Jesosy dia tsy azontsika adinoina mihitsy ny amin'ny Jesosy sy ny amin'izay fahafatesany Jesosy teo ambony hazo fijaliana izay. Ary ankoatran'izany ny tenan Jesosy nge ka nopotipotehany araka volasa faminana iny, tsy nisy nahafantarana azy olona intsony. Tanjon'Andriamanitra ho fanasitranana ny olona rehetra izay marary. Ka ho antsika izay nateraka indray, nateraka fandroana, nateraka avy any ambony, nateraka Andriamanitra, androany raha mandray fanasany tompo anao ka tsy mbola sitrana teo aloha, ho sitrana ianao androany. Hiala aminao ny aretina. Amen. Amen. Dia araka izany koa nandray ny kapoaka Jesosy misy ny divay dia nataony ny fisaorana. Vita ny fisaorana dia ho Jesosy, sotroinareo ity fa ity ny rako, lay entina mamela heloka an'ity zao tontolo zao ity, lay entina mampiavana ny olombelona amin'Andriamanitra tsy toa. Zao nataovy ho fahatsiarovanahy. Novina misotro antony divay tony ianareo dia manambarany amin'ny fahafatesako. Raha lasa nabavy io, tena arabaky teny mihitsy nentin'Andriamanitra namela ny helokontsika tokoa ny rany Jesosy nalatsaka. Ary tsy tokony ho adin'olo zany, ilaina tsarovana foana zany. Ary androany araka le teniko teo ihany koa, raha misotro ankapoaka amin'ny fonao rehetra ianao dia ho hitanao fa hisy fiantraikany aminao zany. Ianao izay nateraka indray, atsapany herin'Andriamanitra miasa. Halleloia. Halleloia. Ka dia hitsangantsika rehetra hiomana andray ny fanasany tompo dia ataovy mivavaka.
tazomy eny tananao ny mofo sy ny divay amin'ny filona no andraisantsika zany rehefa avy eo. Mety izy toetra ho lehilahy ho vehivavy, olon'Andriamanitra nateraky indray ianao, nateraka fandrony, nateraka avy any ambony, nateraka Andriamanitra. Toy izy mivavaka tompoko, toy izy mivavaka ho fanamafisanao hatrany ny faloranao ny fiainanao rehetra ho an'Andriamanitra. Toy izy mivavaka, tena mivavabe. Tsy tsapanao ve fa mahafinaritra manompo an'Andriamanitra ka matokanao mivavaka tsara mihitsy amin'izao fotoana izao. Toy izy mivavaka tompoko. Halleluja, halleluja. Toy izy mivavaka ao. Atsangano tananao izay tsy mbola nazo an'ilay divay, atsangano riarina risary zany. Tanora manaka tanora. Misaotra tompo. Isy fiantraikany aminao ty fandraisany fanasany tompo androany ity. Any voninahiny aminao Andriamanitra androany. Matoky, matoky. Ho anareo izay tsy mbola nazo ilay divay, atsangano ihany tanana mba ho hitan'ireo mpizara ny fandraisana izany. Tazomina tananao mofo dia hivavaka tsika. Rehefa nandray mofo Jesosy dia nisaotra izy. Dia izay no ataontsika zany zao. Tompo Andriamanitra, ety tananay ny mofo tandido ny tenanao izay mitondra ny fahotanay teo ambony azo fijaliana. Maty nitondra ny fahotanay ianao. Ary nokapona ihany koa ny tenanao fanasitranana ny marary. Koa dia zao nataonay ho fahatsiarovanay an'izany fahafatesanao zany. Dia ilay fahafatesana teo ambony azo fijaliana. Hinana ny mofo izahay ary amin'ny filona no andraisana izany ka ho fahasoavana ho anay rehetra tokoa. Ano ny mofo eny an-tananao entinao manambara fa iny ny tenan'i Jesosy ary tsy ho adininao ny fahafatesany teo ambony azo fijaliana. Dia araka izany koa nandray ny kapoaka Jesosy dia natao ny fisaorana ny rainy dia nomeny ny mpianatra zany kapoaka misy divay zany ary nambarana fa iny no rany. Tompo, ety tananay tokoa ny kapoaka izay inonay fa ranao iny izay hosotronay ankehitriny ka ho famelan-keloka ho anay zany, ho fampihavanana anay
aminao Andriamanitra izany. Tsy ho adinonay mihitsy amin'ny androm-piainanay ny fahafatesan'i Jesosy. Na ra latsaka teo ambony hazo fijaliana. Ry havana, sotroy zany rany Jesosy zany. Isaorana ny anao Andriamanitra. Isaorana ny anao. O ny ran'i Jesosy, hira anoizantsika an'izao fotoana izao. Amen. Afaka mipetraka isika. Mana diwai onirane Jesu onirane Jesu Padesiai Numa Padesia Onirane Onirane Jesosi Onirane Jesosi Fakai Depetrao fonao tananao sotran'Andriamanitra tsika fa vita somatsara ny fotoam-pivavahana androany. Akasitraka tsika tamin'ny fampianarana izay nomeny. Apetrao fonao tananao. Tompo Andriamanitra, sotranao zahay ary makasitraka anao tamin'ity fotoam-pivavahana androany ity. Fotoam-pivavahana izay tondranao fanavoazana lehibe anay rehetra mba hitoetra ho lehilahy sy ho vehivavy nateraky indray isan'andro isan'andro izahay. Olona teraka fanondrony, olona teraka avany ambony, olona teraka ho Andriamanitra. Ho vavolombelon'ny fisianao tokoa izahay mandritra ny androm-piainana rehetra. Ka dia misaotra androany zay rehetra narary teo dia sitrana, zay nanana olana dia hovonjena sy hoafahana, ary ny asa fivelomanay ho tahina ho Andriamanitra. Ho ataonao tokoa izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Teka ho an'ny Tompo isika. Dia ho anareo reo zany zanakitsika anao fanadina BBC rapitso dia vavaka ho azy ireo tsika. Vitan'Andriamanitra amin'ny tany isamboatan'olona andreo olondreo. Vitan'Andriamanitra ny tena mitahazika mety ny ataony. Dia ianareo za mangovitra za matahotra. Na dia hoy izy ianareo andray tsy haiko ty marina fa za matahotra ianao tsy ianao fa hain'Andriamanitra ny
mamesaina anao dia vitanao le izy. Amen. Apetrao fonareo tanana. Tsika rehetra kosa manangantana antsika ty manoloana ety zany. Tompo Andriamanitra, reto zanaka reto no anao fanadina BEPC sy hiditra hifaninana eo amin'ny classe seconde Rampitso. Zanaka fiangonana reto ka dia mivavaka aminao mba ho tahinao, tena ho tahinao ho afam-panadinana. Sanona olana mihitsy amin'ny fanadinana izay ataony, tsy sarotra sarotra zany fa ianao mihitsy no amesaina, anome faindreny ny taranakao dia natao lohany amin'ny zavatra rehetra. Arovanao mitetika favaly ireo ankizy ireo, tsy hanina tahotra, tsy hanina fanahina, fa mety be ny ataony. Amin'ny anaran'i Jesosy misaotra Tompo, amen. Dia maombiaza amin'izay ataonareo manomboka Rampitso, mahazoa toerana azy. Dia ny batisan-drano izay kasaintsika atao moa amin'ity volana ity dia no fandaminana dia nahembotra mihitsy amin'ny volana Oktobra sitrapony Tompo. Ka dia miomana ho amin'izay zany tsika rehetra mba hitombisa ny olona atao batisan-drano. Dia mila mivorindroa tsika androany satria na amin'ny 12 na amin'ny 2, satria ilay amin'ny 2 zao dia anomboka ny fandravana sakana izay ho tanterantsika eny amin'ny Coliseum zany amin'ny volana Ofo. Dia manana tompo zany tsika, zao tsika dia efa hanao hetsika handrava sakana. Ary amin'ny fotoan-dehibe io izay ambaran'ny fomba ofisialy ny herin'Andriamanitra manafaka dia izy tantara vaovao iova amintsika. Amen. Ka zay zany tompoka ny filazana fa dia mirary soa afaka tonga dia mijanona ianao zao na anomana fotoana amin'ny 2 ora atoandro indray. Zay zany tompo fa miravintsika. Dia adiniko